Faly miarabantsika tsirairay avy-indray mitelaka misy fa 3 ny volana mety ami'sotran'Andriamanitra isika satria mbola fahasoavany mahay antsika ary fandreseny dia omeny antsika isan'andro ok isika hitombo fanantenana sy faharetana ny aminy no andirantsika ny mofinainana io dia vavakisika ry tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fandresena izay omena ao anay saotra ihany koa manaiky izarana fahasoavanao sy ny herinao eo ary mihaino ny fitarainanay ianao saotra mamaly vavaka tsy mba mandao anay fa na dia tsy fantatra ny antony mampisy zavatra ankehitriny izay kosa hijoro amin'ny finoana sy ny fanantenananao amin'ny tenena ray fa vonikainao izahay anaran'i Jesosy amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe lay 10 mankany amin'ny fandresena ilay amin'ny Koritiana 1:5-10 manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika amen. Tsy misy olona marefa sy miankin-doha indrindra mihoatra ny fanahy izay mahatsapa ny mahatsinotsinona azy ka miantehitra tanteraka amin'ny fahamendrehan'ilay mpamono izay voavony sy natsangana tamin'ny maty. Fiainana feno ady ny fiainan'ny kristianina ahitana ny ady sy ny tsy firindrana mandrakariva izany ady tsy alavitra fa tena akaiky kanefa ny zavatra inoantsika dia Kristy efa nibaka ny fandresena ny fanoloran-tena rehetra noho ny aminy ny fitsanganana rehetra ny amin'ny iaretany ny fandreseny ny fakapana rehetra dia dingana izay tsy maintsy ho lalovana antsika na dia lavitra aza ny mankany amin'izany amin'ilay fandresena farany. Tokony hoe antsika ho mpitarika antsika Kristy izy dia hitarika sy hiaro antsika eo amin'ny lalany tery mety ho sarotra mety misy tsilo ny lalana mety mideza sy mampidi-doza ny fiakarana mety hisy ho any amin'ny ankavia misy antsana mety hisy antsana ihany koa any amin'ny ankavanana tsy ny setra zavatra sarotra angamba na ny amin'ny lavitra izay atao fa mety ny anio ny asa mafy isika na dia misy aza ny fisaratsarana mety tsy maintsy ho reraka ny saina mety ho kivy indraindray sy mety ho trotraka aza mety afohy ny zavatra akaiky antsika indrindra aza kanefa rehefa Kristy no mitaridalana dia tsy ho diso mihitsy ny fanantenantsika tsy ho diso mihitsy ihany koa ny fananantsika hery mahakasika an'ilay fiainana ary ho fantatsika fa tsy diso lalantsika. Kristy mihitsy manko talohantsika no efa nandihan' izany lalana nikitoatoan'izany rehefa nandamina azy mba hizoran'ny tongotsika lalan-teran'ny fahamasinana izay asaina andehanan'ireo navotan'i Jehovah dia hazavain'ilay fahazavan'izao tontolo izao rehefa manaraka ny diatongan'i Jesosy isika dia miraperatra eo masontsika ny fahazavana ary raha maneho taratra ny fahazavana indramina amin'ny voninahitry Kristy isika dia mazavatra ny tahaka ny atoandro izany lalan'izany mety heverintsika ho mahafinaritra amin'ny voalohany mandeha araka ny avinavina sy ny ambopoan'izao fiainana izao sainga alahelo sy fahoriana ny hafaran'izy ireny mety haneo fampanantenana izay manitona an'ireo drafitra feno fitiavan-tena ary mampanantena fifaliana kanefa ho hitantsika fa feno poizina izany fifaliana izany ary ho feno ngidin'ny fanantenana izay miorina amin'izao izany ny fiainantsika voaro isika rehefa manara-dian'i Kristy satria tsy hamela ny herin'ny maizina hikasika na dia ny singam-bolontsika azy izy ho tandremana ireo izay nankinina tamintsika ary hihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ny diantsika dia izay no tena omenanao amin'izao maraina izao tsarovy fa miankina amin'ilay mpandresy isika ary hoy Jesosy ny amintsika hoy Jesosy ny aminao amin'izao maraina izao mihoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'i Kristy izay tianao amen. Velanay tsara indrindra izay an-danitra mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'izany fitiavanao izany nataonao mpandresy
mihoatra ny zavatra rehetra mihitsy izay noho ny aminao ary noho ny efa vitanao noho ny amin'ny diakapoka izay nomenanao tao Kalvary dia ankehitriny izay efa afaka tokoa ary omena ny fandresena na dia mandalo lalina amin'ny kitoatoana na dia mandeha aloha-tsilo misy ny zavatra iaretana kanefa izay kosa tsy mandalo fahafatesana fa tsy maintsy hitsangana tahaka ny tsangananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.